Ny androany moa dia nanao fanambarana ny gendarmerie am-pirenena. Ireo teboka lehibe tao anatin'ny fanambarana izay nataon'ny gendarmerie am-pirenena moa dia ny hoe miondrika ampanajana amin'ny ireo namoiny ainy ary miompompo amin'ny fianankaviany. Mirary fasitranana haingana ho an'ny ireo maratra iray tsy mivaky ny filohalin-dahy misy ny tafika sy ny gendarmeria. Ekena fa nisy ny tsy lavorary tamin'ny fanatanterahana ny asa, nisy ny fandraisana fepetra ho an'ny foarampefy ary mbola handray andraikitra hatrany. Nanambara ihany koa izy ireo fa vonina ny iova sy hanitsy ireo tsy nety ny gendarmeria. Miaina ny olana sosialy tahaka ny vahoaka ihany koa ny zandary ary vonina amin'ny fikaroham-baolana. Miantso ny rehetra ihany koa mba ho tony natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany gendarmeria fa tsy natao ho biby fampitahorana. Tao anatin'ny fanambarana izay nataon'ny gendarmeria am-pirenena ihany koa mo no nanambarana izy ireo fa manoho ny asany amin'ny fitandronan'ny filaminana sy fiarovana ny vahoaka ny gendarmeria. Noho ny farany dia nilaza ihany koa izy ireo ny hoe marihina fa manomboka izao ny baiko sy ny toromarika rehetra arahana amin'ny fanatanterahana ny asa dia miainga eny amin'ny fobem-pibekoan'ny gendarmeria irery ihany. Ndeha haraharantsika misimisy kokoa moa ny mikasika izany fanambarana izay nataon'ny gendarmeria am-pirenena izany. Ka indroary ny horonan-tsary ny amin'izany fanambarana izany. Fanambarana manoloana ny zava-misy miseho eto amin'ny firenena ankehitriny. Dia manao izao fanambarana manaraka izao ny gendarmerie am-pirenena. Miombona alahelo amin'ny fianakaviana izay namoiavana. Miondrika ampanazana eo anatrehany rahalahy avy eo amin'ny tafika izay namoiny ainy. Mirary fahasalamana haingana ho an'ireo izay naratra. Ity rahalahy samy ao anaty foloalinday iray sy mivaky ny tafika sy ny zandary. Manome lanja ny firaisan-kiny, ny firahalainy izay antoka maha-fianakaviam-be miaramila. Masapa izahay fa nisy lavorary, nisy ny fioram-pefy teo amin'ny fanatanterahana ny asa, ary efa nisy ny fepetra ny raisina ary mbola misy no raisina. Maneo fa vonoiny izahay hanova hanasara izany fomba fiasa izany mba hisonjovana kokoa ny tombosoa iraisana ho soa ho an'ny vahoaka ary manohy ny asany amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ny gendarmeria. Miaraka miaina ny olana sosialy toy ny vahoaka ny mpitandro filaminana ary miombona amin'ny fitadiavana vahaolana momba izany. Ripiray tanindrazana, ny gendarmeria dia natao hiaro sy hanampy ny vahoaka sy natao ho biby fampitahorana. Manainga ny rehetra izahay handany herisetra hametraka ho zava-dehibe ny firaisan-kiny. Manainga ny tsirairay ny hery velona eto amin'ny firenena hamerina ny fampitokisana. Vonina hiara-mientana amin'ny fikarohana vahaolana iverenina amin'ny filaminana maharitra izahay. Manainga ny rehetra koa ho tony sy handaira ny fampisaraham-bazana sy handala hatrany ny firaisan-kina sy ny soatoavina mamalagasy. Mariana fa manombotra izao ny toromarika amin'ny baiko rehetra izay omena ny gendarmeria dia miainga avy aty amin'ny foibe fibekoana gendarmerie nasionaly irery ihany. Marina fa manohy ny asa fanao ny andavanandro ny zandary nanomboka hatramin'ny alina aza ka mitohy hatramin'izao. Izany dia anatin'ny fiarovana ny ainy vahoaka sy ny fananany mba hiadina amin'ireo izay manararaotra an'izao olona izao ka mikasany handroba sy hanimba fananan'olona. Eto Mpamanana dia manamafy hatrany ny firaisan-kina, ny fiarah-miasa amin'ireo rahalahy tafika sy polisy pirenena ary ny vahoaka malagasy. Tanindrazana sy lalàna.
Ino moa ny mikasika ny fanambarana izay nambarany gendarmerie am-pirenena androany fandeha risika hiverina kely hiresaka ny zavantrangany omaly ireo namoiny ainy andro omaly ireto avy ireo namoiny ainy omaly sabotsy 1 oktobra safidy ilay olotsotra voatifitra teo amin'ny kibony teo ambohidahy dia namelaka ambotoroa izy dia 5 taona sy 5 volana raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny pejy vaovao 24-7 kaporal Zaki ilay miaramila maty tamin'ny fifampitifirana tetsy andrefany Ambohijanahary ary rakoto malala rivony andriva ilay olotsotra maty voatifitra teo amin'ny toatohabaty ny tonella Ambohidahy andrasana moa ny fanampim-baovao ny mikasika an'ity zavatra nitranga omaly ity izahay ato anatin'ny ity chaîne ity moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany ary aingany ho an'ny ampiadanana ny maty satria maty ho an-tanin-drazana ny androny omaly ihany koa moa dia anisan'ny tena nanaitra ny maro sy nahagaga ny maro ny nahita an'i General Lilson izay nanampy vahoaka niaro ny vahoaka sy ny fananany ao moa ny sasany miyahiyahy amin'ity general ity ny sasany raha teo moa milaza ny hoe olony Andry Rajoelina io koa dia mitandrema isika amin'ny io general io nilaza ny heviny ny mikasika an'izay resabe miparitaka zay moa i Thomas ilay olom-pirenena toy izao moa ny fanehoan-kevitry ny Thomas manoloana ny ahiyahany maro tsy zandary rehetra no ratsy hoy Thomas ary noporofony general Lilson René de Roland fa tsy zandary rehetra no ratsy i general Lilson raha teo moa dia nilaza ny hoe naniarany tolona aza isika rehefa mifanitsaka amin'ny feon'ny fieritreretako ny nataonao dia tsy namanao aho hoy hafatra izay nambarany general teo amin'ny kianjany 13 Mai andro omaly raha nanaraka vaovao isika hoy olom-pirenena Thomas dia nifampiantso izy colonel Mikael dia nafindra amin'ny blindé misy colonel Mikael izy fa nisorona tamin'ny 4x4 Toyota izay nitondra azy midika izany fa efa nisy fampiresahana mialohany hetsika izay nitanterahana ny omaly fa miasa mangina mba hampahomby ny tolona raha hanao jeritodika kely sy hiverina amin'ny tantara tsy fanadino moa isika raha vantany vao miresaka izany general Lilson izany dia anisan'ny tena nanana ny lazany ary nanana ny mahizy azy teto amin'ny tany sy ny fanjakana efa navita nampandry tany atsimo izy ary efa navita nampandry ny fahalemana ihany koa vitsy navita ny vitany general Lilson mba tsy ilazana ny hoe tsy misy navita ny vitany koa tsy mahagaga ankehitriny raha miaraka amin'ny vahoaka izy satria adidiny izy ireo raha teo moa ny miaro ny vahoaka sy ny fananany satria izy dia zandary tanindrazana sy lalàna ary ny vahoaka sy ny fananany ireo olom-pirenena sasany izay maneho hevitra ao anatin'ny tambanjotra ny serasera moa dia milaza ny hoe mitandrema ireo vahoaka malagasy mitandrema ianareo mpitolona fa izay olona manana ny mahizy azy ka hanampy anareo hitolona dia tsy maintsy misy manaratsy foana mba hampirehitra ilay politika hoe zarizarao anjakany ary mba handamokana ilay tolona izay efa natomboka hatr'izay fa ny azo ambara fotsiny dia hoe tsy mitovy velively i general Bomba sy general Lilson ary general Lilson sy general Bomba dia olona roa samihafa izay tsy mitovy velively tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao misimisi veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy